Miarabantsika rehetra amin'izao sabotsy faha-roapolo ny volana martsa iraika amby roapolo sy roa arivo izao. Efa very asina tanteraka izany filoham-pirenena izany eto Madagasikara, satria tsy nanaja izany toeram-boninahitra ambony na hoe fonction suprême izany ny filoha amin'izao fotoana, ary manitsakitsaka ny fiantsoana ny firenentsika hoe repoblika demokratika Madagasikara. Eo amin'ny ara-tantara dia tsy adinontsika tamin'ny taona 5 sy 4 arivo ny fanolanam-panjakana izay tsy pilina fa ny frantsay ny tao ambadika, iny tsy azo adino, izay antsoina amin'ny coup d'état militaire, izany hoe risetra miaramila nangalana fahefana, ary mbola niverina nanitsakitsaka ny lalam-panorenana indray koa sy ny demokrasia fa mahazatra azy tamin'ny taona 18 sy 4 arivo tamin'ny alalan'ireny alabato izay fahatapirenena misy porofo na ny filoha hevitry ny seniora efa niaiky sy namoaka ny zava-nisy maro, ka fanitsakitsaka lalam-panorenana sy olona tsy manaja demokrasia izany, ahoana moa no ankatoavan'ny vahoaka malagasy filoha tahaka izany? Tsy manana legitimité izany io filoha io na hanao inona na hanao inona, satria efa potika hatrany ankaranany ny dosiany, ary tsisy karera ho ataon'io izany fa tsy mety aminy ary tsy hainy izany fitantanana firenena izany, ary izy nefa araka ny mahazatra nolazainy ny vavany hafa fa ny ataony hafa, mifanohitra amin'izay. Ny vahoaka hono no tompon'ny fahefana, ary ny vahoaka irery ihany no manendry amin'ny fomba madio, izany hoe tsy misy osokosoka ny olona hitantana ny firenena. Ka raha izay fotsiny no resahana efa foare hono ny fitenenana, satria efa ratsy fiandohana, mety tsy mety ny fiaingana hatrany am-boalohany, hatrany amin'ny taona 5 sy 4 arivo, satria ankoatran'izay tsy fanajana sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny demokrasia izay, dia tafiditra sy voatonona amina afera maloto maro dia maro filoha ankehitriny ity. Ao ny resaka bois de rose, ny volamena. Efa nazava tsara moa ny voalazan'ny tompokolahy professeur Zafy Albery, fa izy fa lasa koraza, teny mazava izy fa tsy mendrika ny hitantana ny exécutif rajoelina, satria efa fantany ireo toetra ratsiny sy ny zavatra tsy mety nataony ireo, ka
ankehitriny de tsy diso mihitsy ny vinavinany ary mitombona tanteraka fa diso lalana ny firenena malagasy, diso mpitantana nanao amletra sy nanao kolokolo mividy ireo androm-panjakana mahakasiky izany fifidianana zany dia ny CENI sy ny HCC zay nandika tanteraka ny lalàna ary tsy nanaja ny fahamarinana ka namevahana ny tsy rariny, namevahana ireo ratsy. Dia izao no vokany tsy mitsahatra miembotra andro aman'alina sy mitotongana ny fiainan'ny malagasy ary azo lazaina fa mirona sy mandeha any amin'ny tsizy makany akady ny firenentsika. Rehefa nanao ambozizy sy ny raharaha politika fitsabahan'ny firenen-kafa Frantsa indrindrindrindra zany dia tafapetraka teo amin'ny fitantanana ny tetezany tanterana fampitsahiana vetivety ka rehefa tonga teo izy tsy ny revolution ifotony nampanantenainy no ny masony fa ny famelona amin'ny paosiny. Ka tsy hainy mihitsy zany ary tsy ananany ny fanahy sy toetra maharay aman-dreny na hoe maha homme d'état amin'ny fitantanana firenena iray satria raha nanana izay izy zany ray aman-dreny zany dia manana fahity toetra fa hoe tsy mivadibadika na intégrité intègre filaza azy. Raha nanana an'izany fahitsiny zany izy tsy angalatra sy ambotry ny firenena ary tsy hanodikodina ny harem-pirenena tahak'izany. Ao koa ny fahitsy toetra na honnêteté, ray aman-dreny zany tsy aka ny vary tokony hoany am-bavany zanany na ny vahoaka malagasy zany. Zavatra vola fanodikodinana volam-panjakana raisitsika ohatra tamin'ny vola fanampiana Covid-19 zavatra efa vola trosa tsy tanono baben'ny vahoaka efa valonjato tapitrisa dolara na 800 millions de dollars natao iarovana ny ain'ny vahoaka, ny ain'ireo malagasy tena marefo nefa vitany ny nanodikodina izany. Tsy ho ray aman-dreny naoviana ny olo loatra zany ary tsy azo itokisana satria na ny fototry ny aina tsy ajainy ary efa maty eritreritra satria petrahana eo amin'ny toerana hoe olona tsisy atokona misy ny fanampiana nefa ny fanampiana tokony ho an'ireo olo ireo
no ahodinao amin'ny zavatra hafandray. Ka firenena efa sahirana sy divotry ny trosa nefa mbola ataonao izany, zany hoe tsy tokony andraikitra, tsisy maray aman-dreny zany. Ray aman-dreny zany de tokony ho responsable, zany hoe olona tonga saina ary mandray andraikitra. Zany hoe rehefa hitanao fa sahirana le firenena dia arakarak'izay no hitantananao an'le firenena, fa tsy ny olona fa diranovana nefa ianao manao fiainana miliardera. Zany hoe tsy fahaizana mitantana. Ny vola moa no ozatry ny fiainana no fitenenana, ny vola no mitondra ny mampandroso, entina mampandroso sy mampiodina ny firenena. Ka rehefa miaina eo ambony fahefa-mividy ny firenena ianao dia namany mamono ny firenena zany. Zay le hoe vivre au-dessus de ses moyens. Ny vahoaka malagasy sahirana nefa tsy arakarak'izany ny fandaminam-poana ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka zany. Sy tsika ohatra kely fotsiny iny, resaka fiara tsy tokony hisy ilailana an'izany, fiara kadiaka blindé escalade zany, resaka ekôlazy lafo ho an'ny vady ho an'ny zanany zany, zavatra tsy ao anatiny ny andraikitra napetraka tamina filoham-pirenena izany. Satria rehefa filoham-pirenena ianao dia vahoaka malagasy aloha ny priorité. Zany hoe ny fiainan'ny ankohonanao, fiaina-tokantranonao de mandeha ao aorianan'ny vahoaka malagasy. Zay no tena hoe ray aman-dreny tokony andraikitra. Ka mazava ho azy fa tsy voahaja tanteraka izay fisarahan'ny fiainam-panakaviana sy ny fitantanam-pirenena sy ny aferan'ny fianakaviana sy ny raharaham-pirenena. Ireo ihany no efa nanenjehana ny mpitondra teo aloha de io ataony avo anapitrisany an'io. Zany ray aman-dreny zany koa de tokony mahay mitantana, mahay mitsity, zany hoe économe, tsy mandantany foana ny vola tsy amin'ny antony. Raha raisintsika ohatra resaka Colisée zay nandaniana, mbola iverenako vetivety moa iny rehefa aveo, nandaniana vola tsy tanono 1 400 000 € zany hoe volana io zany, vola efa manapitrisa maromaro. Tao koa ny kianja Mahamasina zay nandaniana vola tsy tokony tsofoina 77 millions d'euros, efa ho 480 tapitrisa, 580 tapitrisa € zany. Ka
tsy misy mahafiloam-pirenena maharay aman-dreny ny tompon'antoka ny olona mahavita zany. ny hoe ray aman-dreny dia tokony mitandrina amin'izay fahaza mitantana sy ny fahitsina eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana, volam-bahoaka zany, ary tokony hitsinjo vody andro-omerika. Zany ray aman-dreny zany koa dia tokony tsy handainga, tsy mpandainga amin'ny zanany, tsy mpandainga amin'ny vahoaka zany, ary tsy mampanantena ny tsy misy, fifanajana, ny fitazomana, ny tenimena, ary zany ny tena tsy tian'ny ankizy indrindra, zany hoe ray aman-dreny mandainga zany. Efa miteny ianao hoe hitondrako mofomamy nareo raha hariva, na hoe raha mianatra tsara ianareo dia alefako mandeha manao vakansy ohatra, mazava ohatrany, nefa tsy tanterahanao zay, zavatra tena faran'izay tsy tian'ny ankizy, tsy tian'ny zanaka zany. Ka filoham-pirenena mandainga lava, mampanantena volana, Miami, ataontsika tsara lavitra no Miami, mbola tsara lavitra no Miami, tsy azonareo an-tsaina anie zany Miami zany, fa raha fantatra ny olona rehetra zany hoe Miami zany dia fantatra fa resaka abobo fotsiny, ny hafarany dia tranom-barika, contenera no zavatra vita, ary na misy building hitsangana zany anie tsisy vahoaka sahirana no atsofoka anaty building zany, mbola tsisy nahavita an'izany teto ambonin'ity tany ity na firenena mandroso ohatrin'inona, fa vava entina hanodikidinana ny lohan'ny ireo olona sahirana sy hanababoana ireo sahirana fotsiny zany, fa tsisy maharay aman-dreny azy zany amin'izay hoe lafiny ny ray eo amin'ny resaka fandaingana, rainy ny rainga, tonga amin'ny fiteneny hoe il manque comme il respire, mandainga drady, tsisy afa-tsy zay zavatra fantany. Ka ray aman-dreny dia tokony hanaja koa ny asany maha-olona, zany hoe ny fomba amam-panao ny malagasy, reny fametavetana ny rova, fanaovana colisée reny zao dia efa anisany tsy fanajana ny fomba malagasy. Tokony hanaja ny fahafahana ny tsirairay, zany hoe hanaja ny zon'olombelona sy hanaja ny demokrasia. Ka raha izay no jerena dia tsy misy maharay aman-dreny any fonony, satria ilay haja maha-olona na hoe dignité menina ao amintsika malagasy mihitsy vetavetainy sy tsy asiany asany. Raha ray aman-dreny zany koa dia tokony miaro ny ankohona, miaro ny vahoaka, miaro ny firenena, fa tsy midaroka na mampihoro na managadra na misambotra amin'ny tsy antony. Raha antsika nahafantatra moa
fa navita namono na afaty mpianatra zay mitaky mizono tany Toamasina dia matimaty foana ny zanak'olona, matimaty foana ny zanaky ny firenena malagasy. Tsy ninona fa de resaka tsy fahaiza-mitantana, tsy fananana vahaolana ka tsisy afa-tsy ny herisetra no solution rehefa mba mitaky ny zony ny vahoaka. Mbola iverenatsika mazava kokoa iny raharaha tamy Toamasina iny satria tsy azo avela ho verivery foana toy izao ny aina malagasy, indrindra zany mpianatra ny tanora tokony ho avy ny firenena izany. Ka raha ray aman-dreny zany no mamono mahafaty ny tanora tonga amy fitenenana hoe zay mandoro ala mandoro tanindrazana, zay mamono tanora mamono firenena satria reny tanora reny ho avy ity Madagasikara ity. Ka tsy misy maharay aman-dreny velively ary zany Rajoelina zany, ary na ilaza inona izy na hitantara inona izy dia ny zavatra ataony dia mifandika tanteraka am'izay maharay aman-dreny pirenena zay. Zany ray aman-dreny zany koa dia tokony mahatoky tsy handray ny vahoaka indrindra ireo tanora mpianatra fahavalo. Mba eritrereto anie hoe vahoaka tantaninao no raisina ohatran'ny fahavalo, ambananao basy, daroanao, tifirinao, vonoinao, aiza ntsony maharay aman-dreny anao am'zany, tsisy mahafoloan'ny olo loatra zany mihitsy anie. Ary zany ray aman-dreny zany de tokony mahalala ny mahasoa sy maika, zany hoe ny priorité alohan'ny mahafinaritra. Zany ray aman-dreny zany de tokony mitsinjo ny hoavin'ny taranaka, zany hoe ireo ho mpitondra mandimby rahatrizay, zany hoe mitondra ny firenentsika rahampitso. Satria tonga am'le fitenenana hoe zay adala ny toandrainy, tokony hikatsaka ny soa sy ny tsara kokoa hatrany ho an'ireo taranatsika zany, zany hoe filoham-pirenena malagasy zany, fa tsy hamonomono fahatany azy sy hampijaly azy, sady tsy omena sakafo satria zany vatsim-pianarana zany anie zavatra vola kely e. Raha am'izao vidim-piainana eto Madagasikara zao vola 5 à 10 hatramin'ny 10 euro, inona moa zavatra vitanao am'zay. Raha $1 zany hoe mbola latsaka ny 1 euro no tokony farafahambany indrindra ny olona ray ao anatin'ny
ray andro. Ka zany taranaka zany mba ho vanina de tokony tsy vonoina na pijaliana fa tokony kolokoloana sy beazina fatratra farany tsara indrindra. Zany ray aman-dreny zany de tokony hanana fitiavana zany, ary tokony ho mangila tsofina sy miaino tsara ny fitarainany na ny fahasaranan'izy ireo. Zany no ray aman-dreny eo amin'ny firenena. Ka eo indrindra tsika zao satria ny olana goavana am'ty olona tsy misy maharay aman-dreny azy ity, zay sady tsy mahavita ny adidy sy andraikitra napetraka taminy no mitaroka sy mamono, ka tena mivoana tanteraka amin'ny maharay aman-dreny sy ny andraikitra nankinina taminy zany ity folo ity. Indrindraindrindra manoloana an'ireo tanora eny amin'ny fampianarana ambony manerana amin'ny Madagasikara. Fa lazaiko teo fa sady tsy omena hanina, fidaroana sy ny ary raisina ho toy ny fahavalo-pirenena. Tanora ketsa dimbin'ny miala sy lofodimbin'ny miala no raisinao ohatran'ny fahavalo, anaovanao ampiasainao fitaovam-piadiana mahery vaika miaramila hatramin'ny bala tena izy mahafaty, zavatra efa tsy takatry ny saina intsony moa zany, efa tsisy maharay aman-dreny anao intsony, tsisy mahafiloam-pirenena anao intsony mahavita zavatra mahatsiravy na mampihorokoto ohatr'izany. Ary zany ray aman-dreny zany anie tokony tsy hiangatry, zany tokony ho juste. Zany hoe zay atao amin'ny anankiray de tokony atao amin'ny rehetrarehetra. Na resaka vahaolana natao zany tsy mitovy ny natao tany Toliara sy ny atao Antananarivo sy ny atao amin'ny Fianarantsoa, ary tsongotena tsongofon'olona jereo koa ny anaovanao ny zanakao manokana. Mbola iverenantsika mazava iny rehefa avy eo fa raha fitininy zany zay rehetra iny de tsisy maharay aman-dreny filoham-pirenena mandrora mitsy lany izay mamono ny tanora mpianatra, mampijaly tanora mpianatra dika fa mamono firenena tanteraka mihitsy. Ary tsy ny université ihany fa ny fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy asiana vidiny. Resaka trano fianarana tsy zarizary reny raha mahita etsy sy eroa ireny. Resaka mpampianatra tsy ampy, reo tanora mivoaka any amin'ny école normale supérieure tsy mena toerana, ny FRAM tsy mena karama. Resaka hoe maimaim-poana ny fampianarana nefa na ireo ray aman-dreny tena sahirana ara de mbola saina mandoa vola. Raha olona zaza ray ro telo ny andoavan'ny roatriny isaky ny zaza
mazava ho azy fa tsy andehan'ny ampianarana intsony reo ankizy. Ka na ny toeram-pihafanana na ny tsy misy mandeha am'izay lohan'ny intsony zany, ary raha fehezany zany dia tsy priorité na hoe tsy lahara-pahamena ho an'ity filoha ity sy ny fitondram-panjakana miara-miasa aminy izany fanabeazana sy fampianarana tanora malagasy zay, satria ny budget entina miasa ho an'ny ministeran'ny fianarana ambony sy ny fikarohana mbola ampiana raha miampy amin'ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny lafiny teknika sy eo amin'ny asa ministera roa reo dia mbola ambany lavitra no ny budget amin'ny présidence. Tsy ananako ny atsipriany manokana fa zay manana de tokony hamoaka an'izay, zavatra tsy rariny zany ary tsy magaga raha miady disitra hatrany ny malagasy 3 alohan'ny farany, satria zany no fikarakaranao ireo tanora, satria sa fananina ny abadon'ny malagasy ahafahana manambaka sy manindry ary mangeja azy ohatr'izao, fa tsy fantany velively fa ny fampianarana no motera voalohany hiankinana sy miantoka ny fivoarana sy ny fandrosoana eo amin'ny firenena iray. Ny fianarana no loharanom-pahaizana, mamolavola ireo cadre na ireo mpitantana ambony andimby eto amin'ny firenena rahampitso, zay tokony hifanaraka amin'ny filan'ny firenena, zany hoe mpampianatra, mamolavola mpampianatra, mamolavola teknisianina, ingéniera, tsabo-panampy, dokotera, mpitsara, comptable, expert comptable sy ny sisa tsy voatanisa, zay andriakinany ny fitantanana ny firenena iray. Eto de raisiko manokana ny momba ny fampianarana ireo mpitsabo dokotera zany, zay tsy asiana vidiny ary tsy atokisana, satria aleon'ny ireo olona ambony ao amin'ny fitondrana mandeha makatsy La Réunion na Maurice na koa Atsikômoro tsabo-tena toy izay ny tsabo-tena eto an-toerana, satria tsy asiany varany ny fampiofanana ny mpitsabo malagasy ny toerana fiofanany ary koa ny hôpitaly izay iasany, zany hoe ny fitaovana ilaina rehetra ao anatiny, ka dia tsy mahagaga raha miantehitra any an-kafa izy manao valalana alika ka ny an'ny tena indray no tsy asiana hasina,
tsy asiana didiny nefany izy ihany no tompona andraikitra amin'izany. Mila fanovana tanteraka io fomba ratsy sy mandany volam-bahoaka io, fa tokony fanatsarana fitediavana vahaolana maharitra, zany hoe fanatsarana ny fampianarana, ny fiofanana, fanatsarana ny hopitaly zay sy ny fitaovana ao anatiny, zay no tokony himasoa ny vahoaka malagasy. Ka raha io fitondram-panjakana io no andrasantsika dia aleto ny andro hoana amin'ny 2060 ary tsika amin'ny 80 sy 1000 de mbola tsy ho tafavoaka fa antenaina izy hiala teo faran'izay malaky alohan'ny fiafaran'ity taona ity. Ka raisina ohatra akaiky amin'izay resaka fanabeazana ny tanora ho avy ny firenena izay de raisintsika ohatra fa akaiky ny firenena sinoa, tsisy zay tsy nandrabiraby an'izany hoe sinoa zany teny hoe tao anatin'ny fotoana voatsily zay mbo tsy ampy folo taona hoe vita sinoa hoe zao hoe indrindra ireo firenena tandrefana fa niezaka nampisomotra ny fianarana sy ny fikarohana ny firenena sinoa sy ny fitondrana sinoa dia aiza izy zao fa lasa lavitra faran'izay lavitra ka reo mpanenjika aza efa noharany satria raha eo amin'ny lafin'ny teknôlôjika fotsiny de anisan'ny sangany sy voalohany zany Chine zany. Zao izy zao fa manandrana zany LGV, tsy TGV tsony zao no resaka. Mandeha 620 km/h na 20 sy 900 km isan'ora ny andrianam-pandeha. Voalohany eo amin'ny lafiny azo lazaina maro de maro ny firenena sinoa, tsy tonga hatramin'izany izy raha tsy tena hoe mikely tsy mikely soroka ary ny budget netiny tamin'ny resaka fampianarana sy fampiofanana ary fikarohana no anisan'ny budget betsaka indrindra, efa hitovy na hihoatra ny budget amin'ny resaka defense na famboarana fitaovam-piadina. Ka tsy mahagaga raha voalohany izy ao amin'ny lafin'ny ekônômia eran-tany, resaka toe-karena zany efa afaka miaro tena, tsy misy miketikitika an'izany firenena sinoa zany intsony fa manana ny ropilanina fitaovam-piadina 5e génération farany tsara indrindra zany firenena sinoa zany. Ary efa manana zana-bolana, efa tonga teny am-bolana ary ny toerana zay tsy mipetrahan'ny rehetrarehetra, tsy hitan'ny rehetrarehetra sy tsy hain'ny rehetrarehetra no mipetrahany de ny fasy kase na le faritry ny volana tsy hita amin'ny masoandro, tsy takony zany. Fa mahavita tena ny sinoa, mahavita vaksiny fanafody zany efa zavatra efa tsy misy olana aminy zany ary tsy anteriny amin'iza na iza. Resaka sakafo zany moa, resaka fambolena de efa any amin'ny resaka faratampony ny resaka modernisation sy resaka mécanisation ny famokarana ny zareo. Sika mbola angady tanana efa amty amin'izao taonjato faha 120 zao, ka
eto am-pamaranana dia tsotra sy mahitsy ny teny tsy rajoelona velively no amoakantsika am'izao olana izao satria sady tsy hainy no tsy vitany zany mitondra firenena zany. Izy mihitsy no vato misakana ny fandrosoana ary koa indrindraindrindra ny fahalalahana eto Madagasikara. Efa ratsy hatrany an-karanany zany hoe amin'ny teny vahiny ny teny hoe jusqu'à la moelle, zany hoe efa ratsy tsy ho tsara na oviana na oviana, ny adratsy tsy hiteraka vary na oviana na oviana, sady nambotry firenena no nampijaly vahoaka, mampiorohoro, mamono ary mampisara-bazana. Ka mila misaintsika ry vahoaka malagasy, alao hery mahereza na ho mora na ho sarotra. Izy moa efa nilaza hoe na basy hipoaka na tafondro hipoaka dia tsy hembotry isika hiady amin'ny tsy rariny sy am'izao jadona miatra amin'ny firenena noho ny olona iray tsy mahay sady tsy mahay mitantana no tsy tompona andraikitra ka manimba firenena, mambotry ny firenena, mampijaly vahoaka, tondra ny firenentsika makany amin'ny lalatsy izy dia ny fizarazarana sy ny fanjakazaka'olon-tokana, tsy fahalalahana dia ny jadona izany. Ka avoty ny aintsika, avoty ny fahafahantsika, vonjeo ny tanindrazantsika fa ny marina tsy maintsy mandresy ary masina ny tanindrazana. Mahereza daholo